Tolotry Alain Rakotoniaina, mpanao gazety nodimandry noho ny Covid-19. Hoarifanina amin'ny fitantanana tsy mahomby, tafatsangana tany Frantsa ny RMDM diaspora. Mijanona ponja vonjimbaika ireo Limersia, nolavina ny fanohanana ny didiny voaka. Tomboky lasy tomboko vavy tratra soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ny takarivan'ny alarobia 20 Jolay 2024 ity asaina iampitiavana ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany avy hatrany dia ho tanterina aminao ny andindininy vaovao mikasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara hoentiny Njavandre Maefa sy Andry Rakotomalala. Ny ampevatra indray ny namony ainy Androany, telo avy eto Analamanga ary ny iray avy any Apoeny. Mitotaly 720 izany hatreto ny lavan'ity valanaretana ity teto Madagasikara. Androany kosa no nahitana tranga vaovao betsaka indrindra raha toa ka misa 470 ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretana. 770 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny 720 avy any Itasy, 12 avy any Moromania, 9 avy any amin'ny faritra Nosy, 7 avy any Ampongalava, 5 avy any Betsiboka ary ny 4 ambiny kosa avy any Vatovavy Fitovinany. Tafakatra 220 amin'ny 120 araka izany nisan'ireo olona voa hatramin'izay nidiran'ny valanaretana teto Madagasikara raha ny 137 amin'ireo no manaraka fitsaboana ka ny 420 amin'ireo no marary mafy na ilaintsona hoe forme grave. Ny ampenina amin'ny 77 kosa ireo vao marina fasitrana ka tafakatra 227 nisan'izy ireo. Faraky nefa naroso tamin'ny lohatenim-baovao teo dia misy vaovao mampalahelo indray eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Namana mpanao gazety iray indray androany no fantatra fanodimandry noho ny valanaretina Covid-19. Tolotra Alain Rakotoniaina izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Big Tolotra, mpanao gazety tao amin'ny radio Bongolava ary isan'ireo mpanao gazety mpanatsikafona na le antsoina hoe journaliste d'investigation ny tenany. Raha ny fantatra dia avy any Bongolava izy no voatery tsy maintsy nentina niakatra tao amin'ny hôpitaly Anosiala noho ny tsy fampin'ny fitaovana tany an-toerana rehefa hita fa tena forme grave no nahazo azy. Izao nefa raha tamin'ny fahafatesan'izao moa. Izay ekipan'ny MBS iray manontolo dia miara-miory amin'ny fianakavian'ny Big Tolotra sy ny radio Bongolava. Ivadika lafim-baovao hafa isika toy ny raharaha Roly Mercia ministra ny serasera teo aloha izay natomboka fiponja vonjimaika moa dia misy ny vaovao nampitany ny mpisolo vavazy androany. Vaovao izay tateriny Asin'Andriamalala rindratrariny Andry Rakotomalala. Nolava ny fitsarana ny fanohanana ny didiny voaka izay milaza ny fidibohan'ny ministra ny serasera teo aloha Roly Mercia any Antanimora. Efa notsaraina omaly izany fanohanana ny didiny voaka izany saingy androany ny voaka ny didy. Raha araka ny lalàna dia tokony omaly ihany nandritra ny fotoam-pitsarana no nivoaka ny didy saingy tsy tanteraka izany raha tsy androany. Lasa niverina ny tsaraina indray izany ilay dossier efa nitsaraina omaly fa tsy nivoaka ny didy omaly dia niverenana ny tsaraina indray androany. Mpitsara hafa no omaly dia lasa mpitsara hafa indray androany alarobia dia rehefa nivoaka moa dia mpitsarana androany dia izay nivoaka tao lavina ilay fanohanana izay natao dia mbola mijanona ny amponja zany Andry Matoro Roly Mercia mandra-pisina didy hafa. Tsy afaka mampiakatra ny raharaha inanevo ny fitsarana intsony araka izany ny mpisolo vava Andry Roly Mercia ka iroso amin'ny fangatahana fahafahana vonjimaika indray. Tsy maintsy hafangiana ity fangatahana fahafahana vonjimaika ity satria tody tsy fahasalamana lalina i Roly Mercia raha araka ny fantatra. Fanamoaka lahatsoratra mikasika ny fianaky ny Covid-19 eto Madagasikara ny TV5 Monde Afrique tamin'ny omaly mampiseho ny tranga eny anivon'ireo hôpitaly eto Antananarivo renivohitra ity lahatsoratra ity. Jessica Miray sy Manorandramalala no mitatitra ny vaovao. Omaly 20 Jolay no nivoaka ity lahatsoratra ny TV5 Monde ity. Madagasikara tapitra feno avokoa ny hôpitaly eto an-drenivohitra ony lohateny ny lahatsoratra. Feno marary avokoa ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo. Anefa ireo tratran'ny Covid-19 tsy mitsaha miakatra isan'andro. Avy amina firenena iray milaza fa nahita ny fanefitry ny Covid-19 no mpitondra. Ambaran'ity lahatsoratra ity hatrany fa nizaran'ny tambafy tamin'ny vahoaka ny filoham-pirenena ary nilaza fa miaro sy mitsabo amin'ny Covid-19 ilay tambafy CVO. Saingy hatreto tsy mbola voapirofo ara-tsiantifika ny fahamarinany. Fa raha ny hita aloha eto Antananarivo dia efa manomboka tsy ampy ireo fandriana andraisana ny marary. Ho an'ny CHU Andotapenaka izao efa tsy mandray intsony raha tsy forme grave.
mbola feno ihany koa ny hôpitaly ao Bevelantanana sy ao Anosiala. Raha ny tsikaritra dia saika ireo gazety vahiny no mahazo vahana amin'ny fanaovana fanadihadiana tahaka izao eto amintsika. Hatreto, sarotra ho anay mpanao gazety, indrindra avy amin'ny gazety amin'ny fanoherana ny maka vaovao mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara. Mihidy aminay avokoa ny varavarana. Raha vao nanomboka ny fianaky ny aretina ny volana martsa teo, efa nanantona ny teny Anosiala izahay aka vaovao, saingy tsy nahazo niditra. Dia toy izany hatrany no nitranga raha saika aka vaovao tao amin'ny CHU Andotapenaka sy Bevelantanana. Aiza ho aiza ny fahalalana ho anay mpanao gazety, maniry ny ampitany zava-misy marina ho an'ny mpiray tanindrazana. Azo enjeny lalàna tsara ny sankatsakana tao amin'ny mpanao gazety, indrindra ny fanavakavahana azy ireo amin'ny fahazoana loharanom-baovao mari-potitra. Zo fototra mantsy ny mahazo vaovao, indrindra anatin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Fa manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ao amin'ny faritra vakana Karadrao dia nitondra fanazavana mikasika ireo antotanisa omaly ny tompona andraikitry ny fahasalamana tany antoerana. Vaovao tanterany MBS ao Antsirabe izay hoentina aminao. Samba nisy tompona andraikitra ny laza teto amin'ity tanàna Antsirabe na faritra vakana Karatra ity ny tarimarika azo ambara ho azo antoka ihany manodidina ny valanaretina coronavirus. Fantatra zany zao fa efa tafakatra iraika ambin'ny folo be izao ny olona maty na lavony zany coronavirus zany ho an'ity faritra vakana Karatra ity raha tsy nisy afa-tsy iray monja no nambaran'ny CCO national taleparitry ny fahasalamana eto vakana Karatra mihitsy no nanambara izany. Raika ambin'ny folo maty atreto zereo ray no nitenen'ny CCO hatramin'izay raika ambin'ny folo maty atreto eto vakana Karatra. 3 PCR post-mortem maty le olona izay vao mivaly ilay PCR izay le atao hoe post-mortem. Dinona tsony ny ambarany amin'ny CCO mo ny olombelona no resahany eny fa tsy ny olona maty ka tsy resahany tsony rehefa tara ilay PCR. Ray zay roa amin'ireo le post-mortem lehilahy ary ray vehivavy. Fa misy 8 suspect telo ampina valo zay le raika ambin'ny folo resahako eto. Misy 8 suspect, ny suspect na izy TDR positif, na izy miandry valina PCR, na izy contact na positif, na izy efa manao sinina rehetra zay makany amin'ny sinina na Covid zay tsabo ny malala an'izay tafiditra ao anatin'ilay suspect daholo reo. Ny antenaina dia ny toizany izay filazana ny marina ho an'ny sarababem-bahoaka izay mba hampitombo ihany koa ny fiarovan-tena ho an'ny rehetra mandre izany tarimarika efa tafakatra avo dia avo ho an'ny Antsirabe na ho an'ny vakana Karatra izany. Anisany nampitolagaga ny mpanara-baovao ny fihetsiky ny sambikambana ao anatin'ny gouvernemanta momba ny fangatahany ministry ny fahasalamana izay saiky ambety ny resaky ny rehetra io ady vaky eo amin'ny samy mpitondra io amin'izao fotoana. Asin'Andre Malala sy Andry Rakoto Malala. Omaly ariva nivoaka ity taratasy fangatahana fanampiana sy antsivonjy natao ministry ny fahasalamana ity. Ny antefa tamin'ireo mpiara-momby nantoka ny Madagasikara izany antsivonjy sy fangatahana fanampiana farak'izay aingana noho ny fiparitahan'ny coronavirus izay tsy izy eto Madagasikara. Androany tamin'iray ora maraina dia namaly ny ministry ny fahasalamana ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta fa azy rery ary tsy ny fampiarana tamin'ny gouvernemanta izany fangatahana ministry ny fahasalamana sy antsivonjy natao izany. Hita miariary ny tsy fitovik-hevitra eo amin'ny samy mpitondra amin'izao fotoana izao. Rehefa moka communiqué zany ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta milaza fa hoe diso le izy, diso ahoana moa resaka fahasalamam-bahoaka ny resahana izy ve may no professeur Amady sy may ve izy no ny olona ministera ny fahasalamam-bahoaka ka le izy tokony mijanona amin'ny toerana angamba le olona dia mety mandeha tsara kokoa ty ady amin'le aretiny ty. Aleo manampaizana olona nianatra 12 taona nefa raha kely ny professeur enao moa inona fahaizanao amin'ny resaka fahasalamana ka le izy angamba izy hoe tokony misy fanetretena amin'izay eto amin'ity fireneny ity. Le izy resaka aretina dia leader zany ny santé mazava be zany fa tsy tokony hoe samy miseho miteny eo daholo ny olona tsy nianatra médecine.
Mbola vaovao tsy mifanalavitra amin'izay dia niteraka resabe ihany koa no mikasika n'iny taratasy izay navoaka ny ministera ny fahasalamana iny sy ny avy eo anivon'ny ministera serasera izay nivoaka tamin'ny maraina teo. Manoloana izay indrindra dia mpanao politika iray no naneho ny heviny ateo amin'ny micro any Njavandriamahefa sary ny Toky Ramarola. Izahay atao amin'ny antoko PSD dia manambara-pahabe maso fa izany adara-pahasalamana izany dia ny ministera izay tompona andraikitra voalohany misahana ny fahasalaman'ny malagasy no mahita fa misy ny fangatahana maika dia maika ka mandraina andraikiny dia tsy mahadiso azy velively izany. Izahay dia aorianan'ny professeur Mandrakariva. Izay no votoatin'ity fanambarana ity izay navoaka ny antoko PSD androany tao aorian'ny fanenjehana maro lafy indrindra fa ny fitsipahana ambavafo nataon'ny fanambaran'ny gouvernemanta ity ministra ity. Teknisianina mafantana ny asany profesora io ary mamonjy ny ain'olona ny asany ka fantany zavatra misy sy tsy misy. Hita maso mibaribary ny tsy fahampian'ny fitaovana izay efa hitaranana sisilany raha Madagasikara na ho an'ny mpitsabo izany na ho an'ny vahoaka. Tsy jamba akory ny olona fa mahita ny tsy fehetezana isan-karazany nefa mangina, manaiky satria tsy dia arary ary dia gositrana ho hatrany ity fanambarana ity. Ny fanasaovana ny vahoaka no lahara-pahamehana voalohany indrindra. Rehefa hitany tsy ampy ny zava-misy hitantanana ny marary nefa ny aretana hita maso fa tsy voafehy sady miparitaka dia tsy tokony alaim-baraka toy izao izy fa aleo ny tantara no hitsara. Ianareo amin'ny gouvernemanta dia tsy mitsahatra ny manabaribary ny tsy fisihan'ny firaisan-kina ao aminareo ka izay vahoaka indray no menatra. Efa nanao ianareo tamin'ilay ministry ny fanabeazam-pirenena izay naratsiana mivaivay nefa tsy nasiana tohiny akory. Nangina ny vahoaka dia mbola nanao indray ianareo amin'ity ministry ny fahasalamana ity. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny ady amin'ny arety mandoza daholo. Tsy fotoanany mihitsy izao ny anehoana ny tsy fahaiza mitantany gouvernemanta aminay vahoaka ho hatrany ity fanambarana ity. Ny fantatray dia sabony marary reseo ny valana aretina. Ny aretanareo amin'ny gouvernemanta dia aza nampiana izao aretana efa hita fa tsy voafehy izao. Koa iangaviana ianareo mpitondra fanjakana mba hanaraka ny tolo-kevitry ministra io ary ajanoa ny fifanalam-baraka. Manainga ny vahoaka tsy vaky volo ihany koa ny antoko PSD mba hanohana tsy misy fepetra ny ministry ny fahasalamana ny profesora Amadamada satria tombotsoany rehetra ny fahampian'ny fitaovana amin'izao fiparitahan'ny valanaretana izao. Ivadika amin'ny lafin'ny politika isika ny eo amin'ny tombotsoan'ny rahapirenena dia tafatsangana ny sabotsy 20 Jolay lasa teo tany Paris ny vovonan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nisy ny fampahafantarana izany androany. Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Aravina ho teboka efatra lehibe no antom-pijoroan'ny RMDM diaspora manoloana ny tsy mety ataon'ny mpitondra malagasy amin'izao fotoana izao. Satria entin'ny mpitondra manararoatra ny fahefana eo am-pelatanany ny fisian'ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara ka nitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona mifeny tany sy ny firenena. Tsy vaindohan-drarahany ity fitondrana ankehitriny ity ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ary miariary amin'ny alalan'ny tsy fahaiza mitantana izany. Mibaribary ihany koa ny fanampenam-bava ireo mpiray tanindrazana amin'ny alalan'ny fampiororona sy ny fanagadrana ireo samy tsikeran'ny fitondrana. Ary farany, tsy misy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny fanampiana nomeny ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ireo no nanosika ny malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara ivondrona ao anatin'ny RMDM diaspora. Fikambanana isan-karazany, fiarahamonim-pirenena, antoko politika na olon-tsotra ihany koa, resy lahatra amin'ny tokony isiany ny arofanina ijoro anakiana ny tsy mety atao ny mpitondra ireo mandrafitra ny RMDM diaspora ireo. Resy lahatra fa ny fiainam-bahoaka sy ny tombotsoan'ny besin'ny maro no lahara-pahamehana indrindra fa mandritra izao krizy ara-pahasalamana lalovan'ny Madagasikara izao. Ireto no mandrafitra ny RMDM diaspora fa ny risoherinaivo avy amin'ny ADM mony filoha. Enina kosa ireo filoha lefitra dia i Manu Rajonarvony Team France, Antelme Ramparany HVM France, Christiana Ramiandrosoa GTT, Ambroise Rakoto Zafindraibe Ratsirakiste Fédéraliste, Louis de Mondésir Zafy Sambatra FPO ary Tovo Ratovo Arsoa tsy miankina. Miamafy ny fiantraikan'ny coronavirus eto Madagasikara, hita ho misy fiantraikany amin'ny ativalan'ny tsirairay koa nefa ny fiboana amin'izao fotoana izao. Fanady adina mikasika azy indrindra no ety ny Asin'Andriamalala sy Andro Rakoto Malala aminao. Efa bolana izay no niiboka ny faritra sasany eto Madagasikara ka nisan'izany ny teto Analamanga. Volana maro ny aina natao anatin'ny mangidy sy irifiry ary tebotebolalina ho an'ireo tokantrano malagasy. Etsak'ilan'izay ny fanjakana dia miraviravin-tanana manoloana izany rehetra izany satria tsy manana ny vahaolana. Velomina amin'ny fampanantenana lava izao kosa nefa ny vahoaka etsak'ilan'izany. Rehefa tsy manam-bola le olona, tsisy fidiram-bola le olona zany dia tsy afaka mividy sakafo.
edivana am'le aretina vao maika zany izy a ho tratra ny aretina zay le zany le olany hoe mila zany tsika manany imagination enao sady manao confinement total tsy manambola anampy an'le olona sahirana de inona fotsiny zany hovonoana zany ny olona satria rehefa nona le olona de marefo izy rehefa marefo izy a de mora andairan'ny aretina rehefa andairan'ny aretina izy a de sanatrehan'izany mety maty fanjakana ane tsy afaka anao assistance foana e hoe izara vola atsy zara vola roa hoe tsy misy asa zany ny contrepartie tsy ho araky ny fanjakany zay tsy misy fanjakany raha zao tontolo zao araka an'izany mifipetraky le izy amiko zany de hoe mila jerevana ihany le resaka asa fa hitan'ny sesisesy ny fampodiana ireo malagasy mila ravinahitra nivelan'ny Madagasikara tatoato ary mbola maro amin'izy ireo no tavela any amin'izao fotoana izao ny anton'izany dia manao fitsaboan-tena nisy ny fitarainana voaray araky ity fanadihadiana hoetiny Tsilavo Lionel eo amin'ny sary ny tahiry ny aina ity efa bolana izao no nikatona ny sisy tany eto amintsika noho ny ame anara-pahasalamana isan'ny nitondra takaitra tamin'ny fikatona ny sisy tany io ireo malagasy ny tsabo-tena ny ivelany maro izy ireo ny tavelany amam-bolana maro fa toa tsy misy miaino raha ny havanay zao efa 3 taona ny tsaboana azy teto Madagasikara ary efa nanao zay farahery nazahoana ny vola naovana ny fandidiana tany Inde 3 taona zany voangona ny vola ary voangona ny vola dia naniangy izy ireo tamin'ny volana febroary lasa teo raha tokony hodiny volana marsa teo zareo dia hatramin'izao zareo mbola tavelany ary efa nisy ny fampilazany fanjakana hoe fampodiana azy ireo nefa ny tsy mbola misy izany hatramin'izao maro be ny vola lany ny hofatrano petraka amin'ny hôtel izy ireo ny sakafo ny fanafody tena lany ny opelatana nay fianakaviana efa tsy hitantsony izay atao ka tena mangataka aminareo fanjakana mba jereo izy ireo raha ny fantatra dia efa nandefa taratasy tany amin'ny ministerany raharaha-mbahiny ny fianakaviana fa mbola tsy nisy akony izany fitarainana izany mahatsiaro atao anjorom-bala araka izany ireto fianakaviana manana havana tavela noho ny fitsaboan-tena ny Inde ireto mahagaga ihany anefa fa toa afaka mamany olana tahaka izao ihany ny fanjakana toy ny tranga tany Koety dia ivadika amin'ny maresaka eo amin'ny lafiny ara-toekarena isika tsy mitsaha miakatra ny tany olona tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola tsy hitataratra nefa ny vahaolana hoentin'ny fanjakana ny eo amin'izay lafiny toekarena sy ara-tsosialy izay nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Aina no mitatitra ny vaovao mijoro amin'izao fotoana ny sendika kristianina malagasy na ny sekrima mba ho fiarovana ny zon'ireo mpiasa malagasy 10 volana izay no nidiran'ny valanaretina COVID-19 teto amintsika tsy hita be ihany izay tena fanampiana ho an'ireo orinasa salatsalany na ilay vahaolana izay noraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny fametraham-bola eny amin'ny banky foibe aza tsy mahomby ohatra amin'ilay voalohany zany hoe hitsindry ny ekônômia dia ilaina ny fametrahana manokana teti-bola mazava sy ny fametrahana paikady ahafahana manohana ny entreprise amin'ny alalan'ny fametrahana petrabola findramam-bola araka ny fifanakalozana azo avy amin'ny ireo mpampiasa mba miaraka aminay dia hoe sarotra be amindry zareo ny hiditra anatin'ilay fifanarahana zay moa tsy fantatray inona ny antony fa hatreto zany ohatrany hoe tsy tegna mbola namahaolana an'ilay orinasa izay mandalo fahasahiranana ny fepetra zay napetraka agny amin'izay fametrahana vola amin'ny banque centrale zay. Ny 7 isanjaton'ny malagasy dia tafiditra ao anatin'ilay sehatra tsy ara-dalàna na ilay antsoina hoe secteur informel. Ahina mbola hiakatra io ta io satria mitsitotonga natanteraka ny aka-karena eto Madagasikara. Betsaka ireo tsy anasa. Inona nefa ny fanampiana izay omen'ny fitondram-panjakana azy ireny? Miantsehatra amin'ny sehatra tsy voarindra na ny secteur informel eran-tany izay tsy tafiditra anatin'ny fepetra ny fiahina ara-tsosialy ao amin'ny firenena tsirairay. Ka rehefa latsaka zany ity valanaretina ity dia ny vahaolana aroso ho an'ireo vondrona mpiasa reo dia ny hoe ilaina ny fanitarana ny fiahina ara-tsosialy. Hatreto anefa raha ny eto amintsika mbola tsy mipetraka izay.
Faraky nefa fantatra moa dia ny 3 Jolay lasa teo ny nivoaka ny fonja i Nirado Rafalimanana ary hita ho nandray lesona tamin'izany ity mpanao politika sady mpandraharaha ity ary nisy ny fijoroana vavolombelona izay nataony tamin'ny tambazotra tserasera androany fanady aty ny Njavandriamaefa sy Tokaramarolahy. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny filohan'ny fikambanana ny fanahy maolona. Rehefa niboka teny Amponja nandritra ny 3 volana i Nirado Rafalimanana dia nanapa-kevitra ny hamoaka boky mitantara ny fiainany tena Tamora. Boky firaketana 77 pejy izy ity mirakitra ny niainany izay 3 volana tao an-trano maizina izay. Ny tanjona amin'izany hoy Nirado Rafalimanana dia mba hitana izarana ho an'ny zanak'olona indrindra ny tanora ny mety ho lesina azo tsoahana sy ahaizany rehetra hipanjana no avy amin'ny fiarahamonina amin'ny zanak'olombelona. Indrindra isika malagasy mba ho tsinjony velona ho an'ny taranaka isika. Efa mikarakara ny famoahana izany ny mpiandraikitra mpanatotany boky any Dubai ary vokarin'izy ireo amin'ny teny karazany 4 izany. Dia ny malagasy, anglisy, frantsay, sinoa ary swahili hoy ny fanazavana. Momba ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny dia nisafidin'ny angina satria ady ara-panano misy eto Madagasikara hoy ny Nirado Rafalimanana. Ivadika lafim-baovao hafa isika ny resaka fiarahamonina. Andro maromaro izay no niaina tanteraka tao anaty aizina vokatry ny fahatapahan-jiro na ny délestage ny teo amin'ny fokotany teo Tsimbazaza teo. Nidina ifotony nanaramaso izany ny ekipan'ny MBS ary nanao fanady atiana ihany koa. Lorette Berton sy Manora Andrimalala. Tamin'ireo ora atoandro izahay no tonga teny amin'ny faritra maro Tsimbazaza. Tsy misy mandeha ny herinaratra tamina tokantrano maro. Efa zary andavanandro mpiainan'ireo mponina ireo ny fahatapahan-jiro. Mampiasa labozia izay dia matahotra sao dia maindray ny trano fa hainareo fa fandomo zao mampatahotra be amin'ilay mandrivotra dia sao dia main trano dia labozia ny ampiasaina dia torche. Tapaka amin'ny enina sasany ny jiro dia amin'ny 1.20 sasany vao miverina tsy mba indray mandeha fa isanandro tapaka foana ny jiro ety aminay fa tsy haiko maninona mihitsy ny tena mijaly be zany izay ilay resaka jiro. Za tsy miany ihany fa ny herinandro mahery ny hitako aloha izay tena maizina be aty aminay. Manomboka eo amin'ny 9 eo ziska maraina manomboka eo tapa-bolana lasa zay. Tsy vitan'izay fa tsy mazava ihany koa ny fomba fiasan'ny mpiasan'ny jirama amin'ny famaritana ny lany ny isa-tokantrano sy ny saran'ny herinaratra tokony aloha isam-bolana. Daty mitovy dia le chiffre mitovy, le chiffre le index le ambosy ambany mitovy. Le relevé zany ny teny hoe atao amin'le jiro amin'ny manaraka zany le jiro iny nefa le izy no tonga le jiro amin'ny manaraka dia mbola ao anatin'iny ihany le misy mbola ao daholo ihany le ataony ao daholo ihany le izy. Miantsy zany izy tena mpiantsy jirama foana matetika rehefa tapaka io dia ohatrany hoe rehefa alina zareo manao maraina zany ohatra alina ny hariva koa dia maty. Tsy haiko hoe zavatra efa simba ve apetraka zareo eo dia lasa problème aminay foana. Miantsy foana efa andalana eritreretinao zao alina nanomboka amin'ny enina maleriva jusqu'à maraina amin'ny enina maraina mivoaka dia asa mbola tsy mandeha. Miantsy jirama efa ho avy madama zao ny intervention anay efa ho avy ihany zao. Aleo voara nefany ny fahatapahan-jiro presque tous les jours kanefany tonga eo facture anao fois 3 fois 4 dia aiza amin'izany zany le an'ilay mpanjifa ny mpangalatra miao eraky ny tanàna dia mba insécurité zany izay ety ambany tanàna fa tokony mba ho jerevany mpitondra akaiky izy fa tsy variana amin'ny ady la politika ny ao izy dia izay ety ambany ety no mijaly. Tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana tazana nanamboatra ny mpiasan'ny jirama. Efa nantsona nandritry ny alina ny tompon'andraikitra ho ireo mponina saingy tamin'ny fotoana io izay vao tonga. Faraky ny tatim-baovao voaray io ariva io dia niverina ny jiro androany tao aoriany ny fanamboarana izay nataony ny mpiasan'ny jirama teny maro teny. Saingy raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mponina teny an-toerana ihany dia ambany ny tanjaky ny herinaratra ka maro ireo tokantrano no tsy mahazo izany ary nisy ihany koa ireo fitaovana maro simba tao amin'ny tokantranon'olona sasatsasany noho izay herinaratra tsy mahatosika izay. Ade vadika lafim-baovao hafa isika tao anatin'ny tapa-bolana izao amin'ny lafin'ny fitanterana dia tsy nisy afa-tsy ny taksi ny fitanterana teto Antananarivo izay nomen'ny fanjakana lalàna iasa mitaraina arak'izany ireny mpamily taksi ireny satria dia tsy misy mihitsy ny tsena. Angom-baovao ny Jessica Miray rindra tsara ny Manora Andrimalala. Nambara tao anatin'ny fepetra nomen'ny fanjakana tapa-bolana latsaka izao ny tsy fahazon'ny fiara fitaterana miasa ankoatra ny taksi. Tao anatin'izay fotoana izay velotaraina ny mpamily taksi fa zara raha misy ny tsena.
raha nahita korsa efatra na 5 teo aloha zara raha mahita 2 sisa amin'izao ialan'ny solika raha ialina ariary sisa no entina mody hoy ireo mpamily taxi. Raha resaka hoe asa zany anie ny olona mpandeha taxi raha hoe taxi rery zany ny resaka fa tsisy ny taxi be dia ny olona mpandeha taxi be tsy mandeha taxi raha tsy urgence na freana taxi ary ohatrany reny hoe misy fanentry reny izy raha mandreny freana taxi. Raha ny tsena zany aloha ny resahanao dia tena maivana mihitsy satria ny antony dia tena tsy manam-bola le olona zay ny tena problème tsy manam-bola le olona dia na dia hoe tsisy taxi be ara tena hitanao fa ny sarety koa mitondra zao ohatran'izany dia tena tsisy tena mihitsy. Feno olona mandeha tongotra toy izao avokoa ny arabe alohan'ireo olona mandeha an-tongotra na dia lavitra aza ny lalana. Avy aty Analakely dia andeha ody any Ambohipo andeha tongotra. Tena vohanina hoanina ary rehefa manahirana mitady azy dia tsisy izay fa aloha mandeha tongotra. Hitanao ihany fa raha malala amin'ilay corona aty dia tsisy vola ny olona ihany. Isan'andro ve ianao mandeha tongotra foana? Tena isan'andro mihitsy. Ianao iza miasa? Za tsy miasa fa mivarotra. Efa tia mivarotra. Tena koa tsy dia mandeha ny olona tsy vidy any sakafo daholo ihany mamaky ny olona. Analakely makany Akadindratombo. Dia maninona tsy mandeha taxi? Tsy mizay raha tsy malafo raha malafo 2 arivo iray alina. Dia aloha mandeha tongotra? Mandeha tongotra mandroso miverina. Akadindratombo mody. Miavy niasa tato Analakely dia ody any Akadindratombo. Maninona tsy hoe mandeha taxi satria rany zao tena miasa? Tsisy volaka. Karamanay ve mbola andanana anay zorony tsina dia tsy afaka izay. Dia aloha safidy mandeha tongotra? Aloha mandeha tongotra. Isan'andro maray tsy arivo. Andeha ho any amin'iny tapany atsinanany nosiny kosa indray isika nisy ny fionan'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ao Toamasina tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fatombohan'ny ity herinandro misy atsika ity atatitry ny vaovao hoentiny Tsilavy Lionel sy Tahir Niaina. Manoloana ny fitarainana marobe ao amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara indrindra ny resaka fahatapahan-jiro matetika ny toerana dia tafatsangana ny alatsinainy 20 Jolay lasa teo ny rafitra manokana isahana ny zon'ny mpanjifa. Maro ireo sehatra enona tsikera sy fimenomenonana avy amin'ny mpanjifa ny toerana ka izay indrindra no antom-pijoroan'izao rafitra izao ary maneho fahavonona nampita ny etaetan'ny mpanjifa tsy akanavaka amin'ireo sehatra maro samihafa mampisy tsy fahafampo ao Toamasina. Marina fa talohan'izao fampahafantarana izao dia nisy ny fionana teo amin'ny rafitra mpiaron'ny zon'ny mpanjifa tao Toamasina tamin'ireo tompon'andraikitra voalohany misahana ny orinasa jirama ao Toamasina. Raha resaka hoe mpanjifa daholo tsika rehetra amin'ny ankapobeny dia ezaka izahay tsara ho fantatry ny vahoaka antsitrapo daholo ny miasa atao rehetra hatreto fa mila fiaraha-miasa amintsika rehetra vahoaka tena andraikitra iarovana eto dia vonona ny anao an'izay araky ny rariny sy ny mitsiny. Ny jirama moa zany isan'ny olana iarahantsika rehetrarehetra hoe manana izay olana ngezabe zay tsika dia nidingana natao androany zany dia fifampafantarana fotsiny aloha amin'ny hoe nitsangana ny birao ary efa nametraka sahady hoe nitepoka izay hoe angatana hoe fanatsarana eo amin'ny tolotra sy tinady zany azy isahany nasa jirama asa izay mitaka faharetana lava dia lava kanefa ny fanombohana aloha zany ny zava-dehibe mila manomboka aloha tsika dia eo amin'izay tsika ny mahita ny vahaolana maharitra izay ny tanjona zany. Rehefa avy any amin'ny faritra Atsinanantsika dia andeha ho any amin'iny faritra Mahatsiatra Ambony iny kosa indray amin'izao ady amin'ny valana aretina Covid-19 izao dia mijoro sy mandray ny andraiky ny hatrany ny antoko-tiako Madagasikara na ho an'ny eto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra ihany koa. Tamin'ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fizarana artava izay nataon'ireo famitiby na vehivavy any amin'ny antoko-tiako Madagasikara tao Fianaratsoa Ibaksa MBS Fianaratsoa. Totosany sabotsy fa 18 ny volana Jolay lasa teo nietsika faharoa izay nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara teto Fianarantsoa. Etsika fizarana arovava izy ity, arovava manodidina ny arivo ny voazara tamin'izany. Zava-dehibe tokoa ity etsika ity satria mbola maro ireo olona izay liana te hanana nefa tsy manana fahafahana ny vidy an'izany gasibosy zany. Hita tamin'ity fotoana ity ihany koa ny fampianarana ny fomba fanasana tanana, ny fampatsahivana ny olona fa mila manasa tanana isak'izay mahatsiaro ny tsirairay amin'ny fomba betsaka indrindra ao anatin'ny tontolo andro. Matsapa izay vehivavy tiako Madagasikara fady raisina ity ady amin'ny coronavirus ity dia izay no mahatonga anay andraindraitra amin'izao fizarana izao
izay mba vitanay zany ny atolotra anay ampiavana ho an'ireo izay milan'izany ary tsy manao fahafanana ihany koa ivilan'izay. Ataonay izao hetsika izao mba ho fandraisanay anjara ho fanampiana ny mpiarabelona mba azahoan'ny mpiarabelona tsirairay ny fiarovana ara-pahasalamana manoloana izao aretina koronavirus izao. Raha ho an'ny fizarana nyty arovavy ity dia tsy ny safidianana isam-pokotany fa kosa nijerevana toerana izay noeritreretana fa maro mpivezivezy sy amboam-piaona n'ireo fokotany maro isan-karazany mba hahafahana manao an'izay fizarana izay ary ireo olona izay tena hita fa tsy manana nonezahana nomena tamin'izany fizarana izany. Andeha hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika any Brezila any akoatra ny aretina izay fa tena mamely ny mponina ny antoerana dia manampitsotraka ihany koa ny vesatra hoentin'ny mponina avy amin'ireo herisetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana. Rina Faniry Sosy Tokiramarolano nanao ny angom-baovao. C'était il y a quelques semaines. Araka ny fantatra, i Brezila indray izao no firenena faharoa maneran-tany lasibatry ny valana aretina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Efa mahery ny roa tapitrisa mantsy ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimoka-aretina raha mahery ny 7 alina kosa ireo namony ainy. Tsy izany ihany anefa ny vesatra hoentin'ny mponina ao an-toerana. Mbola mizaka ny tseran'ny aina ny vahoaka amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Mikasy tanan'olona mantsy ireto farany. Nandritry ny 5 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity ihany koa, efa tsy lasaky ny 5 ireo olona namony ainy vokatry ny fikasihan-tanana ataon'ny mpitandro ny filaminana azy hatrany. Rasehivina ihany koa tamin'ny taona 2024 efa mahatratra 4,000 eo isan'ireo olona novonoiny mpitandro ny filaminana. Araky ny fanadihadiana natao, tsy mifidy sokajin'olona ireto mpitandro ny filaminana mampiatra ny herisetra ireto. Saingy hatreto aloha ny ankizy ny tena nasibatra amin'izany ary ny 570 amin'ireo dia mainty fihodirana avokoa. Any ivelany hatrany dia mbola mitohy hatrany ihany koa ny hetsika fitakiana ny fialan'ny praiminisitra israeliana ary tsy mihevitra ny tsahatra ao anatin'izany fitokonana izany ireto mponina ireto raha tsy tratra ny tanjon'izy ireo. Rina Faniry Sosy Tokiramarolano hatrany no mitatitra ny vaovao. Mbola mitohy hatrany ny hetsika ataon'ireo israeliana mahakasika ny fanonganana ny praiminisitra Benyamin Netanyahu any an-toerana. Omaly talata faha 20 ny volana Jolay 2024 izao. Olona anarivo indray no tonga nanao fitakiana teo ivelan'ny trano fonenan'ity praiminisitra ity. Araky ny fantatra moa, fiampangana azo nanao kolokolo ny tena anton'izao fitakiana izao. Ankoatra izay ihany koa anefa, milaza ireto vahoaka ireto fa tsy mankasitraka ny fomba fitantanany ny fomba fiadiana amin'ny valana aretina COVID-19. Tao anatin'ny herinandro maromaro izay, tsy mitsahatra ny mikandoa ny mpitarika ity fihetsiketsehany ity ny mba hitohizany fitakiana hatrany. Nandritra ity hetsika androany ity izao dia nampiseho hatrany ny fahavononany aneho ny hetsika ireo olona marobe. Samy naneho ny heviny avokoa ireo vahoaka ireo amin'ny alalan'ny filanjana sora-baventy sy ny orakoraka. Ao ireo milaza ho very vola, misy ihany koa anefa ireo milaza fa menatra amin'ny ataon'ity praiminisitra ity. Dia ny maresaka tany Israel sy tany Brezila ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina namarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity sitraka stela ny fanarahanao ny MBS. Angatsitrana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny farimbona tao anatin'izany. Ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indraika nefa tsy adinoina ihany koa. Ny manolotra ny sary mihetsika aorinan'izao fotoana irahantsika izao, Major Payne no arotolotra ho anao eo karazana film comédie izy io ary Damon Wayans no ilalao azy. Ny tenanay dia mametraka ny veloma tompoko.